La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tsy tokony ho sakana ny fanaovam-bakisiny tsy faneken'ny firenena Europeanina sasatsasany Covishield ho nisy tena maharitry ny UNICEF miasa eto Madagasikara. Efa andalana ihany koa ny fifampiresana amin'ny Gavi Alliance du Vaccin amin'ny fahatongavan'ny deuxième dose. Nahitana fianana ny olona tonga nanao fitiliana eny amin'ny village voara. Ena toy izay ihany koa ny olona miantso ny laharana 914 eny amin'ny plateforme nationale de gestion médicale Covid-19. Mivonina mifandraisana ireo mpiadina hiatrika ny fanadinam-panjakana CPE rampitso ny ireo ivitoeram-panadinana manerana ny nosy. Manoloana ny valinaretina, misy ny lamina napetraka. Vehivavy iray mandidina ny 17 taona no nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana tao anoloan'ny Croix Rouge ao Mahajanga omaly. Tranga izay mampiahiahy raha ny fanazavana azo avy anivon'ny BMH ao an-toerana. Maresaka iraisam-pirenena ny trangana cyber-attaque lehibe indrindra any États-Unis amin'izao fotoana izao. Orinasa manodidina ny arivo no ahina ho tratran'izay any an-toerana. Mitaky vola maherin'ny 70 tapitrisa dolara eo am-pampiororo. Ny atedin'ireo avetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao tsy tokony ho sakana amin'ny fanaovam-bakisiny ny tsy faneken'ny firenena Europeanina sasatsasany Covishield ho nisy olo tena maharitry ny UNICEF miasa eto Madagasikara. Efa andalana ihany koa ny fifampiresana amin'ny Gavi Alliance du Vaccin amin'ny fahatongavan'ny deuxième dose. Michel Haranarjo. Tsy sakana amin'ny fanaovam-bakisiny amin'ny alalan'ny Covishield eto Madagasikara ny tsy faneken'ny any Europe ity farany. Izay raha ny fanehoan-kevitry ny olo tena maharitry ny UNICEF miasa eto Madagasikara. Maintenant, est-ce que je peux aller en France avec ce vaccin? Est-ce que je me suis vacciné pour les Français ou pour moi-même? Handehanana any Frantsa ve ny anaovana vaksiny? Ho an'ny Frantsay ve ny antony anaovana vaksiny? Ho an'ny fahasalamana ny antony anaovana vaksiny? Raha sanatrika narary ohatra tamin'ny volana aprily sy may teo fotoana nahafeno hipoka ny hopitaly, nisy ny tsy fahampian'ny oxygène. Nanao vaksiny aho ho an'ny Frantsa samba tsy hidirako hopitaly. Izay ny anontaniko hoe ho an'ny Frantsa ve no anaovana vaksiny? Firy amin'ny malagasy nanao vaksiny moa no ho an'ny Frantsa? Plus de 90 000 Malgaches qui ont été vaccinés. Combien l'ont fait pour aller en France? Raha ny fantatra firenena mihoatry ny 10 any Europa amin'izao no efa manaiky ny Covishield. Autriche, Allemagne, Slovénie, Grèce, Irlande, Espagne, Islande ary Suisse. Etsy ankilany nanamafy ny UNICEF izay mandray an-tanana ny fitaterana ny vaksiny ho tonga eto amintsika fa efa misy ny fifampiresahana mahakasika izany. Actuellement, nous sommes en discussion avec Gavi pour s'assurer que Misy amin'izao fotoana izao ny fifampiresahana amin'ny Gavi Alliance du Vaccin mba azona toky fa ireo olona rehetra nanao vaksiny première dose dia azo ny vaksiny deuxième dose avokoa. Ireo mbola tsy nanao vaksiny kosa mba afantatra tsara hoe inona ilay vaksiny Covishield. Izany hoe tokony ho ela ny fotoana mahalany daty ilay vaksiny mba ahafahana mandinika tsara, mba hampitombo ihany koa ny taham-panaovam-vaksiny eto Madagasikara. et une date d'expiration beaucoup plus longue pour pouvoir accélérer la vaccination à Madagascar. Raha tsy ahivina raha toka nanomboka ny 12 May ny fanaovam-bakisiny entina miady amin'ny Covid-19 eto Madagasikara, nandritry ny fihaonany tamin'ireo solombavambahoaka ny farany herinandro teo, nanamafy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, professeur Jean-Louis Rakotovao, fa manomboka ny 10 Aogositra izao no ahazo ny deuxième dose ny vaksiny, ireo rehetra nahazo ny première dose. Nahitana fianana ny olona tonga manao fitiliana eny amin'ny village voara. Ena toy izay ihany koa ny olona miantso ny laharana 914 eny amin'ny plateforme nationale de gestion médicale Covid-19. Ny laharana Efson.
eo amin'ny 3 hatramin'ny 4 sisa no tonga manao fitiliana eny amin'ny village voara eny Antotapenaka, izany fanazavana ireo tompon'andraikitra eny an-toerana. Efa nahitana fianana ny olona manao fitiliana eny amin'ny village voara, ambany ihany koa ny tahan'ny olona mitondra ny valana aretina tiliana izay mivoaka ao anatin'ny 270 ora. Raha ohatra ka sandaitsika ny isan'andro zany izay tonga aty amin'ny village voara dia manodidina ny eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 80 isan'andro eo. 30 le izy raha ohatra ka weekend na ny andro tsy fiasana dia indrindra ny sabotsy. Ankoatran'izay ny lundi izy jusqu'à zoma dia mivaria eo amin'ny 60 eo isan'andro zany ny tahan'ny olona tonga aty amin'ny village voara. Arak'izany zany dia hita fa mihena ny olona tonga aty raha tany amin'ny volana avril dia nafantatra isika fa tany ho any amin'ny olona 700 sy 800 isan'andro n'olona atao fitiliana ety amin'ny village voara. Taux de positivité tamin'izay olona maro be izay raha ny tena marina natratra tany amin'ny 49 à 50 tany taux de positivité an'ny olona tsika amin'izao fotoana izao efa tena ambany dia ambany mihitsy eo amin'ny latsaky ny 10 eo zany hoe mety ho 9 ou 8 eo ny taux de positivité an'ny olona. Mbola amperina asany tanteraka ny foibe mandritra ny fitsaboana na ny plateforme nationale de gestion médicale Covid-19 izay tarihin'ireo miaramila mpitsabo. Hatreto mbola eny Mahamasina no misy ny fitoerana raha toa ka efa tokony nifindra teny amin'ny village voara izy ireo. Ao anatin'ny PNGM zany misy entité anankiroa, ny BIS brigade d'intervention spéciale, misy docteur BDB sy infirmier ao, dia misy ny Covid data zay mandray ny données manao ny collecte de données. Ao anatin'ny collecte de données ny fandraisana appel amin'ny 914 dia mbola ao Mahamasina moa zareo zao fa tokony normalement tokony ikisaka ny amin'ny village voara fa na izany na tsy zany dia ny rôle ny BIS manao investigation any anaty isan-tokantranon'ny olona. Mbola mitoy ny fandraisana ny antso avy amin'ny laharana 476 ny fandrindrana ny fidina ny BIS any an-tokantrano ary ny fanaterana ireo marary eny amin'ny hopitaly izay miankina amin'ny fahafahan'ny fiara mitondra ny marary. Mbola manao fitiliana any an-tokantrano ihany koa ny BIS na ny brigade d'intervention spéciale. Mandray ny marary ny Covid-19 forme modérée ihany koa ny eny amin'ny village voara raha ny fanazavana. Lafa vaovao hafa kosa indray dia voasokajy firenena sous-exploré eo amin'ny sehatry ny fisandrana solika ny eto Madagasikara raha nambarany teo anivon'ny Office des mines nationales et des industries stratégiques sakana tsy ahafahana mananteraka ny fitrandrana ny tsy fahafenoan'ny fipetra hoy ny tompon'andraikitra Abraham Randriamanana. Firenena isan'ireo manana ny mampiavaka azy amin'ny fananana ireo loharano-karena stratejia ny eto Madagasikara, isan'izany ny solika. Na eo azy izany, olana tsy ahafahana manatanteraka ny fitrandrana ny tsy fahampian'ny fepetra, indrindra eo amin'ny lafiny fikarohana raha nambarany teo anivon'ny OMNIS na ny Office des mines nationales et des industries stratégiques. Raha ohatra ianao zany hitondra hoe Madagasikara manana potentiel raha par rapport amina firenena hafa, ny données antsika mbola kelikely. Dia tsy ahafahan'ny kompania zany tonga dia hiteny hoe zay andeha hanao investissement any aminareo. Ny anankiray mety hoe sakana anankiray an'ilay olona resaka fiscalité zany sehatra na le efa be sehatra eto raha manana zay problème zay ny TVA any amin'ny pays hafa exonéré fanaovana exploration ny antsika nefa ny mandolo TVA amin'ny service ngambamisy fa na izany raha nefa ny code pétrolier antsika kosany ankoatran'ireo zavatra an-tansaiko ireo mbola afaka mifaninana amin'ireo firenena. Miisa 5 hatreto ireo toerana nahitana ireo bassin sédimentaire izay mivelatra mivelarina amin'ny refroa sy 700 km tora-droa. Ahitana ireo hydrocarbures eto Madagasikara, misy ny dingana ray na ahafahana miroso amin'ny fitrandrana izany raha ny fanazavana. Fa manao investissement koa ny kompania, tsy hoe androany izy dia hanao forage dia androany mahazo plateforme fa tena hoe contrat misy prestataire mihitsy mantsy ireny dia mireserve plateforme ianao dia zay vao afaka manao construction sy ny sisa izany hoe tsy vetivety. Eto Madagasikara régime ampiasaintsika zao ny hoe contrat de partage de production. Zany hoe amin'izay contrat zay
tonga le compagnie dia izy miantoka ny vola rehetrarehetra anaovana investissement rehetrarehetra. Raha ohatra izy ka mahita pétrole dia eo zany mandeha le partage na production averintsika tsy moramora ny volany dia le ambona vola eo no fampizarana le production. Samy laza kosa tsika na dia eo ara ny contexte rehetrarehetra misy ny compagnie internationale intéressée ho avy etỳ Madagasikara. Nisy ny pré-campagne nandeha tamin'ny 2018 efapolo taona ho any nisy an'ireo compagnie vonona ny hoe manila moa zay raha hiasana aminareo. Ao anatin'ny fankalazana ny 570 taona nisiany eo amin'isy, isy ny varavarana misokatra ny 9 hatramin'ny 10 ny volana jona ho avy izao, ho fampahafantarana sy ho fanomezan-danja ny fampiroboroboana ny ara-toe-karena amin'ny alalan'ireo loharano-karena stratejika. Mifangaro ny andraikitry ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry eto Madagasikara ka tokony halamina ho ny anivon'ny HCDDOD. Tokony ho fantatry ny rehetra ihany koa raha ny fanazavana ny foto-kevitra voizina amin'ny demokrasia. Gaeto Andriatsilavo. Miaina ny tany demokratika isika eto Madagasikara fa ny fomba andraisana azy no tokony amafisina bebe kokoa hoy ny eo anivon'ny HCDDOD. Manana fahafahana miteny sy maneho hevitra ny olona tsirairay avy saingy misy fetra. Ankilan'izay, tokony harindra sy alamina ny fijabahana andraikitra amin'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry. Misy lalàna aloha ary misy zavatra tokoa ajaintsika ao anatin'izay. Ny fahafahantsika ny tena tsy midika hoe hanompa le olona. Ny zavatra misy eo, ny zavatra lazaiko farany teo, namony vory zany zareo dia mbola misy dysfonctionnement ao anatiny. Iny dysfonctionnement mifangaro ny asan'ny ministre sy ny député, mifangaro ny asan'ny gouverneur sy maire. Zay mbola arindra daholo zany jusqu'à aiza ny député no afaka manao ny asa, hatraizany fahefan'ny maire, hatraiza fahefan'ny ministre. Mbola mifangaro amintsika. Nanamafy ny HCDDOD fa antoky ny fampandrosoana ny fametrahana ny demokrasia marina ka tokony tsisy ny fitongilanana indrindra eo amin'ny fampiarana ny lalàna. Ireny matetika no miteraka ny tsy fandriampahalemana sy ny fitsaram-bahoaka eto amintsika. Fampitoviana hatrany ny lalàna mifehy tsika rehetrarehetra. Fa raha vao tsy misy lalàna mifandrindra sy mifandrindra dia fa samy mangalatra omby ny anankiray afaka ny anankiray tsy afaka. Samy manomboky volam-panjakana ny anankiray afaka ny anankiray tsy afaka. Izy ao ny anankiray tsy fantako hitany nanandositra izy iny anakaiza. Ohatrany hoe lasa Afrika Atsimo. Fa ny chef de région ny Sofia taloha dia migadra. Zavatra mitovy zavatra natao. Zany tsy mety. Ny voakandroany tsy ivona ny boky ny volavolain'ny HCDDOD larana 10 miresaka ny demokrasia eto Madagasikara. Isan'ny voaresaka anatin'izany ny ady amin'ny kolikoly, ny disadisa amin'ny fananantany, ny akon'ny Covid-19 sy ny maro hafa. Nandritry ny fivoriana ara-potoana voalohany izay nataony anteny meram-pirenena tamin'ity taona ity, misy 12 ny volavolan-dalàna ary misy 9 ny tolo-dalàna no laren'ireo solombavam-bahoaka. Isan'ny manandanja tamin'izany ny LFR 1 sy 2 Gaeto Andriatsilavo. Volavolan-dalàna misy 12 sy tolo-dalàna misy 9 no nolanin'ny solombavam-bahoaka nandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany tamin'ity taona 1 sy 2 ity. Isan'ny nisongadina ary mitazona ny larina voalohany amin'izany ny fandaniana ny LFR na ny lalàna mifeny fitantanam-bolam-panjakana na sipanitsiana 1 sy 2 izay nolaniana ny 17 volana jona lasa teo. Teo ihany koa ny fihaonan'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka indromy etaona. Nahafana nanao ny tatitra ny asa vita tamin'ny voalohany ary nahafana nametraka ny fanontaniana tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ny faharoa. Ny fametrahana fanontaniana izay ny fanatrehana mivantana fa tsy nampitendavitra tahaka ny fihaonana voalohany. Nandritra ty fivoriana ity, volavolan-dalàna misy 12 no ny petraka teo amin'ny biron ny anteny meram-pirenena ary lany avokoa izy ireo. Ny 3 tamin'ireo no nasipanitsiana. Ny isa 12 ireo tolo-dalàna voaray ka ny 9 tamin'ireo no lany rehefa nasipanitsiana ihany koa ny 5. Fanampin'izany, tolo-pe-kevitra misy 5 no nodiniana ka ny 3 tamin'ireo no lany tsy nasipanitsiana. Tsy aivina, ny farana ny faharoa ny volana jolay lasa teo ny fivoriana ara-potoana voalohany teny amin'ny anteny meram-pirenena araka ny voalaza ny 17 ao amin'ny lalam-panorenana.
natao ampitaindavitra avokoa ny ampany betsaka tamin'ny fivoriana noho ny fisiany valanaretina COVID-19. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia mivonona amin'ny fandraisana ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana mpanjakana CPE rampitso ireo ivon-toeram-panadinana rehetra manerana ny nosy manoloana ny valinaretina. Misy ny lamina napetraka Abrahama Randriamanana. Mizotra araka ny tokony ho izy ny fanomanana ao anatin'ny fiatrenana ny fanadinam-panjakana CPE ho tanterahana rampitso raha nambaran'ny tompona andraikitra. Isan'izany ny mikasika ireo efitra ampanadinana sy ny fitsinjarana ireo mpiadina inanivon'ireo ivon-toeram-panadinana samihafa. Toy ny tamin'ny taon-dasa, misy ny lamina napetraka ho fampanajana ny fipetraram-pahasalamana raha ny fanazavana ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Niakatra 3 faingo 1.7 isanjato ny isan'ireo mpiadina. Manoloan'izany nampitomboana ireo ivon-toeram-panadinana. Ny centre d'examen rehetrarehetra dia efa voaprepare daholo, izany efa voa isy anarana, efa voadio, efa miomana ho amin'ny fandraisana ny ankizy. Alohan'ny idirana nanaovana appel zany ny ankizy dia misy ny fanasana tanana, fitandremana ireo amehana ara-pahasalamana satria mbola ao anatin'ny amehantsika amin'izao fotoana hita. Raha ny statistika moa zany mitombo kely ny isan'ny mpiadana tamin'ity taona ity. Midika zany somary mitombo kely ny centre. Raha ohatra fotsiny zao tsika mijery hoe tamin'ny herintaona zao tsy nisy an'ny centre d'examen soma mandrakizay. Tamin'ity zany lasa nisy centre d'examen ny PP Manarapenitra soma mandrakizay. Nanomboka ho malina ny sokatra ireo ivon-toeram-panadinana hijerena ny efitra ny mpanadinana ho an'ireo mpiadina raha nambaran'ny tompona andraikitra. Ankilan'izay tsy niova amin'ny fandahara-potoana mandritra ny fotoam-panadinana. Isokatra manomboka amin'ny 7 ora maraina kosa ireo ivon-toeram-panadinana raha mipitso. Valo manomboka ny épreuve, amin'ny fito sasany fanasana tanana, ny après-midi manomboka amin'ny ray sasany. Opération manomboka anazy manaraka problème connaissance usuelle, tantara sy fanabeazana fampianarana maha olomendry. Ny après-midi kosa malagasy, avy eo français ary mamarana azy ny géographie. Misy pause foana zany isaky ny vita le izy satria eo amin'ilay hitanareo le ramasena le copie sy ny rehetrarehetra, ny travaux de secrétariat sy ny rehetrarehetra zany no anararotan'ny ankizy anaovana pause ary ninana atao betsaka ohatran'izay le pause mba ahafahana mivoaka tsikelikely hitandremana ny amehana ara-pahasalamana. Tsy aivina, mitotaly 5.7 sy 3,4 alasy 10 hetsy ireo mpiadina hiatrika ny fanadinam-panjakana CPE manerana ny nosy. Makasika ny fanadinana CPE izay hatrany dia 7 taona ny zokony indrindra amin'ny mpiadina CPE amin'ny ity taona ity araka nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Miantarandriana efa. Takiny tamin'ny taona 2024 nandraisana lamina manokana ny fanatanterana ny fanadinam-panjakana CPE tamin'ity taona ity. Makasika ny fitandremana ny fanajana ny amehana ara-pahasalamana dia efa misy ny toromarika zany nomena an'ireo tompona andraikitra isa-sokajiny. Miainga avy any amin'ny centre d'examen zany, any amin'ny Cisco, any amin'ny Draine. Namoaka note de service zay mikasika an'izay instruction zay ahafahana manaja an'ireo fepetra ireo, zany hoe ny surveillant, ny membre de jury dia efa samy manaraka ny fepetra, zany hoe manaja ny geste barrière rehetra. Dia nalofa ny lazarina dia tsy mitovy manerana ny faritany teo aloha ex province, zany hoe ny faritany Antananarivo manana ny lazarina, ny faritany Fianarantsoa manana ny azy, faritany Mahajanga manana ny azy sy ny sisa sy ny sisa. Amin'ny ankapobeny, nambaran'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa tsy tokony hisy olana ny fiatrehana CPE manerana ny nosy. Efa nisy ihany koa ny lamina manokana ho an'ireo mpiadina manana fahasembanana. 7 aminareo no manana fahasahiranana, fahasamihafana kely amin'ireo namanareo. 17 no jamba, 9 no sembana ara-pahitana, 7 no sembana ara-batana, 2 no sembana ara-tsaina, ary 7 no mona sy mahenina. Eto dia mankahery manokana anareo aho amin'ny fiatrehana izany fanadinana izany ka avita soa ary azo vokatra tsara ary toizo hatrany ny ezaka. Tsy aivina, 7 taona ny zokiny indrindra tamin'ny mpiadina CPE tamin'ity taona ity, izay candidat libre avy any amin'ny Cisco Fianaratsoa.
Namafisy ny tompona ndraikitra ankilany fa efa any amin'ny toerana tokony hisy azy avokoa sy any amin'ny toerana izay azo antoka ny lazadina rehetra. Iverenantsika mahakasika ny fahasalamana dia namoaka ny heviny mahakasika ny CVO+ ny OMS ary milaza fa vonina hatrany hiara-iasa amin'ny firenena sy ireo mpikaroka ahafahana mampivoatra ny fitsaboana. Ny araba manokana ireo mpanao fanadihadiana momba ny fikarohana ihany koa izy ireo. Gaëtan Andriantsila. Namoaka fanambarana ny OMS ary nampatsiahy fa mbola tsy misy hatreto ny fitsaboana manokana ka nankatoavy ny fahombiazany manoloana ny COVID-19. Ny oxygène no tsy afaka miala hamonjena ny ireo forme grave na ireo marary anaty fahasarotana. Na izany aza, raha io fanambarana io hatrany, nilaza ny OMS fa ho raisina antanana ny vokatry ny essai klinika izay navoaka ny Madagasikara ampahabemaso momba ny CVO+. Raokandro malagasy no hatsaraina izay hitsaboana ireo forme légère sy forme modéré amin'ny COVID-19. Amin'ny andraikitra sahany eo anivon'ny firenena mikambana ho an'ny fahasalamam-bahoaka, nitondra toana teknika ary nanaramaso akaiky ny fizotra ny andrina klinika ny OMS Madagasikara hitadiavana vahaolana fanampiny amin'ny ady atao amin'ny COVID-19. Araka izany, ny araba manokana ireo mpanao fanadihadiana momba ny fikarohana indrindra ny eo anivon'ny CNRP amin'ny fanatotosana ny essai klinika sy ny fanajana rivotsipika nasionaly napetraky ny OMS Madagasikara. Nanome antotanisa sy takevitra izay hodinin'ireo manampahaizana manokana io ny fahavitany essai klinika eto Madagasikara ary ahafahan'izy ireo mamoaka ny heviny ankoatra ny vokatra efa azo izay mifanaraka amin'ny arina sy lamina ary ireo fepetra takina mahakasika ny andrina klinika. Ireo manampahaizana manokana ireo hanome ny dingana manaraka tokony arahana amin'izany araka ny efa nambarany gouvernemanta malagasy teo ampanomanana ny essai klinika. Nanambara ny OMS fa vonina trany hiara-iasa amin'ny firenena sy ireo mpikaroka ahafahana mampivoatra ny fitsaboana. Mankahery amin'ny fiara-miasa ahafahana mametraka ny fitsaboana mahomby ihany koa izy ireo izay afaka ampiasaina eto Afrika sy ireo firenena hafa manerana izao tontolo izao. Farany, nanamafy ny OMS fa zava-dehibe ary manome tombony betsaka ho an'ny Afrika ny fampiasana ny raokandro amin'ny fitsaboana ny ponina. Taka mazatra anaraka dokavatra isika meloana dirantsika ny tapony faharoan'ny vaovao rehefa avy. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Mec, je vois pas ce que je peux faire avec 100 Aria. En tout cas, en 24 heures, tu peux faire plein de trucs avec 200 Aria. Entre autres, envoyer des tas de SMS, surfer sur le net, ou même partager ta journée. Alors imagine tout ce que tu peux faire en 24 heures avec 10 fois 200 Aria. Lâche plus ton phone. Pour 2 fois plus, t'en as plus que le double. Avec Kolo 200, tu as 50 SMS et ou 50 mégas à 200 arrière seulement. Tape vite le dièse 322 étoile 63 dièse. Ho fiomanana sahady amin'ny fialan-tsasatra lehibe sy ho fampiroboroboana trano ny fizahantany anatiny. Ny ministeran'ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetry ny andro dia manolotra antsika ny andiany fahatelo amin'ny tsena be ny fizahantany izay ho tanterahana ny 9, 10 Jolay 2024 eny amin'ny zaridaina Antaninarenina. Raha toy ianao ka mitady toerana hotsidiana na fialamboly azo atao mandritra ny fialan-tsasatra lehibe dia tongava mitafa mivantana amin'ireo matianina amin'ny famolavolana fivahinianana isan-karazany. Andao anohana ny fizahantany anatiny. Andao izahany Madagasikara tsy misy vidim-pidirana.
hijery Tokanal Plus mandritra ny 5 andro be zao ve ianao? Ataovy agnarana ray abonnement dia miala voly miaraka amin'ireo chaîne be dia be ao amin'ny bouquet Canal Plus. Les bouquets Canal Plus. miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Tokatrano manodidina ny 7 alina ao amin'ny distrika enina ao Androy sy Anosy no nahazo tosika avonjena fandaharana asan'ny gouvernementa malagasy raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo tokatrano nahafahan'izy ireo mividy sakafo nitsabo ny tsy fahasalamana no tetika io Gaëtan Andriatsilavo. Noho ny fiovan'ny toetrandro ny andadiny kere ihany koa ny commune Sarsambo sy ny Andranobory ao amin'ny distrika ny Taolagnaro. Ireo commune ireo izay isan'ny mamokatra betsaka ary mamatsy ny Taolagnaro sy ny manodidina. Noho ny tsy fampiniorana ny taona 2020 sy ny taona 2020 tsy nisy ny vokatra niakatra ary ny asahirana ny mponina. Izao fa nanomboka amin'ny 2020 no hatramin'ny 2021 say tena namparary nay amin'ny resaka kere sy ny fanansinandalo taminay nabe antena. Ny fiainanay taloha moa dia hita fa sohomitrasinareo ny zay fanagnanay satria ho nilany. Fa noho nalaky amin'izay nareo tosika vozaina mba tratrasy zay zay tokony zay saraky tezanay raiky zay any na tany zay fa nosy zay dia fa manoloan'izany nitondra vahaolana vonjimaika ho an'ireo mponina amin'ny alalan'ny tetikasa tosika vonjaina ny fanjakana izay fandarana asa ny gouvernementa malagasy miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola. Tetikasa izay ahafahan'ireo mpiarabelona voadonan'ny kere miatrika fahasahiranana sy manarina ny fiaina no amin'ny fampandrosoana. Ankehitriny tokatrano 703 eo no efa nisitraka izany ao amin'ny commune Sarsambo sy ny commune Andranobory. Mandray vatsy arabola 7 alina ariary isam-bolana ny isa tokatrano mandritra ny 5 volana. Zoanay tamin'ny kereny zany dia tena nisahira zahay sy nisy sakafo hohany. Volivia ny raha hinadinay ny haninay. Volivia eo zany mangily no fa hany. Ny zananay tena nisahira mafy no nihinana io. Vao nanomboky nahazoanay vola, vao nihina vary sikedy zahay. Fa sy fisakafonay zany fa noho ny hakereny sakafonanay nazy. Rokapoaky tananay fiay lera 3 kapoaky hariva. Mitagny amin'izay zananay madiniky fa kere sy feno mitsono. Ankoatra ny vatsy arabola misy ihany koa ny tanotsoroka isan-karazany ahafahan'ireo mpisitraka manatsara ny fiainany. Raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo tokatrano mpisitraka na ahafahan'izy ireo nividy sakafo nitsabo ny tsy fahasalamana na noho ny fampianaran'ny ankizy ity vatsy arabola ity. Afaka zahay mipay olo be vetivety mba manambaro nyagny trosa satria tiany zahay me nitrosa fa mahazo vola. Nitrosa hany mba mignagna amin'izay zahay vao mahazo kedikedy koa boakagny dia atoko koa azo koa le valoaly dia asesy agny koa zay trinosa tegna. Tsikaritra ihany koa fa efa nanomboka miarina tsikelikely ireo mponina ary efa latsaka ny ranonorana ka tsy nisalasala izy ireo miverina mamboly. Manantena vokatra tsara ireo mponina saingy manana iay amin'izao fotoana no ny firongatry ny andiam-balala. Nahazoako ty ray vola ty mba fahazoazoko gn'aiko pasitasita nisiaky gn'aiko mba mpasifanifanisasaky mandeha. Dafa izay avao dafa itiko nahatreva sakafo no sakafo dra hanao ainy tahô. Atreto manodidina ny 7 alina ny tokatrano amin'ny distrika enina Taolagnaro, Amboasary, Ambovombe, Tsiombe, Beloa sy Bekily ao amin'ny faritra Anosy sy Androy no misitraka ny tetikasa izay arindra ny ministeran'ny mponina sy ny fihinarat sosialy miaraka amin'ny BNGRC ary ny fito no manatanteraka ny tetikasa. Manoloana ny fiovaovan'ny toetry ny andro amin'izao fotoana izao mila afainganana ny fanomezana antotanisa sy ireo fanomezana vaovao isaky ny faritra ahafahana manao tatotra sy mandray fanapa-kevitra hoy ny minisitra tompon'andraikitra Antony namafisana sy novatsiana fitaovana ireo sapatra raha samihafa manerana ny nosy Gaëtan Andriatsilavo. Isan'ireo firenena hiara-ny vokatra tsy ny fiovaovan'ny toetrandro ihany koa i Madagasikara ary nankatoy ireo fifanarahana iraisam-pirenena toy ny Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ny taona 1990 ny fifanarahana lasitra iraisam-pirenena mikasika ny fiovan'ny toetrandro na ny protocole de Kyoto
ny taona 3 ny accord de Paris ny taona 4 manoloana ireo fifanarahana ireo ilaina mamolavola tatitra nasionaly ny mikasika ny vokadratsy ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara antony namatsiana fitaovana ireo sambandara rehetra eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana amin'ny faritra no 20 eto Madagasikara. Ny andrasana amin'izy ireo aloha zany dia ny mijery ao amin'izay faritra ny fitaliavam-paritra tsirairay zany dia tokony mijery amin'ny faritra misy azy hoe inona daholo ny ezaka mila atao amin'izay fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro izay dia mampiakatra an'izany aty amin'ny foibe ary avy eo ny ato amin'ny foibe amin'ny alalan'ny BNCCRET plus no mampita an'izany any amin'ny Nations Unies na ny firenena mikambana izay miandraikitra manokana ny fifanarahana lasitra momba ny fiovan'ny toetrandro na ny Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Ao anatin'izay ihany koa dia tsy maintsy mifandray amin'ireo mpisehatra rehetra izy ireo ny secteur zany isan-karazany ohatra hoe ny énergie, ny agriculture sy ny sisa samihafa mampahafantatra ny zareo inona daholo ny ezaka mila ataontsika ampihenana an'izay na analefahana an'izay fiovan'ny toetrandro izay. Tanjona araka izany ny fanatsarana ny tatitra nasionaly mikasika ny fiovan'ny toetrandro izay ataon'ny Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo teknisianina eo amin'ireo sehatra marefo sy ireo sehatra voasokajy ho famokarana entona mangejany hafanana. Mandritra izany amafisina ny fampafatarana ny mponina. Marobe ny olona eto Madagasikara mbola tsy mahafantatra an'izany hoe fiovan'ny toetrandro izany tsy zavatra voajanahary akory izany fa misy antony manokana, misy firenena tokony andraikitra mivatana na ny tapany avaratra any na ny firenena tandrefana izay nandalo an'izany révolution industrielle izany nandritra ny 300 taona. Misy ny firenena azo lazaina hoe victime ohatra ny Madagasikara. Inona izany ny atsisika mila ataontsika eo anatrehan'ireo firenena ireo inona ihany koa ny ezaka tsy maintsy atao satria eo ny fahalalefahana fa eo ihany koa ny fiatrehana inona daholo ny karazana fiatrehana tokony atrehan'ny faritra tsirairay tsy mitovy ohatra ny zavatra andrasana amin'ny fitaliavam-paritra ny Androy sy ny andrasana amin'ny fitaliavam-paritra ny Atsinanana satria Androy anisany azo lazaina hoe territoire tena miaina mivantana ary mafy be an'izay fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro izay. Ankoatra ireo sambandara misy 20 izay novatsiana fitaovana androany efa nazo ny anjarany ihany koa ny faritra Vakinankaratra, Menabe, Atsimo Andrefana sy Melaky. Andrasany araka izany ny mety ho fiovana ateraka izao fampitaovana izao eo amin'ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny fiovany ny fitondran-tenan'ny mponina eny fotony. Lafy mavao hafa kosa indray dia nahitana fianana an-tany ireo olona manefa etra amin'izao fotoana izao. Misy ny paikady apekatra eny anivon'ny commune analefahana ny fandoavan-ketra noho ny fahasahiranan'ny mponina vokatry ny Covid-19. Sabrina Raharson. Anisan'ny teraka fahasahiranana ho an'ny vahoaka ny varanaretina hatramin'izao. Nandritra ny 5 volana tsy zarizary ny asa fiveloman'ny vahoaka malagasy. Hita taratra amin'ny fahasahiranan'ireo mponina amin'ny fandoavan-ketra izay nahitana fienahany na ny tsy fandoavan'ny olona ara-potoana raha teo amin'ny commune nanaovana fanadihadiana. Fantatra ny zava-misy hatramin'ny taona 2024 dia aparatry tena ny ilazana fa tsy dia tena manana faharisiana aloha ny olona noho ny fisindra ny valanaretina izay ny sesisesy ireny nandritra ny atao hoe 2024 sy 2024 dia ny ena ozy atao amin'ny 80 isanjato ny fanasiana anjaran'ny olona raha toka 520 isanjato ny talohan'izay ny fanatanterahana ny etra dia ty aminay hoe zana tsikelikely ny manentana ny olona fa mpisehony azy amin'ny zavatra atao anazy toy ny fanamboaran-dalana zany ny famatsiana ireny fitaovana izay ilain'ny vahoaka indrindra mikasika ny fitotoam-bary ireny zao zavatra ilain'ny vahoaka mpamboly aty aminay zany ny fanamboarana ny sekoly ihany koa dia zava-dehibe ampahafantarana azy hoe ny etrana alohany na havitana anireo zavatra madinidinika mety mba mifanaraka amin'ny filana ilain'ireo vahoaka mpanohitra ety aminay. Etsy ankilany, nisy ny paikady manokana napetraky ny commune Soavina amin'ny andrisihana ny olona amin'ny andoavana ny adidy eo amin'ny firenena. Ankoatra ny fampahafantarana ny vola ampiasaina azo amin'ny etra, ahemitra ny fehim-potoana fandoavan-ketra ho an'ny mponina eny toerana ho amin'ny volana aogositra. Raha toka manomboka ny farany volana jolay izy ireo vao irosy amin'ny fizarana ny rôle. Ny antony fanapahan-kevitra dia noho ny fahatsapana fa ao anatin'ny fahasahirana antsika amin'izao fotoana izao ary ho alefahana mihitsy zany na ny fomba andoavana azy satria omena fotoana ny olona ao anatin'ny intelo mandoa amin'ny fanatanterahana zany adidy ho an'ny tanindrazana izany. Mandra-pahatonga ny volana desambra ny fandoavana azy ka amin'ny volana ao zay vao mizara azy. Tsy dia azo atao loatra ny manao antery ny olona andoha ny oetra io satria zava-dehibe loatra izy io mifampanosoana ary ekena mihitsy zany
kanefa ny tsy maintsy mahafantatra ny fahasairanam-bahoaka kotsika amin'ny fandoavana azy. Ho an'ity iray mpianakaviana iray ity, mpamily fiarakaretsaka ny asa fivelomany. Nisy ny vola voangany teo an-tanana natokana amin'ny fandoavan-ketra, kanefa noho ny tsy fisiany karama, voatery tsy maintsy nampiasaina ny vola teo an-tanana. Jeteny dia efa tao le vola dia lany, amin'ile tsy miasa lava dia lany le izy. So le vola mety misy andromanalina. Rehetra nefa nyty ohatra ny ataon'ny zala foany sinina tsy maintsy aloha tsy maintsy aloha foana dia ahoana no fipetraka io. Raha tena efa mikipy manangona fa zany lazaiko anao zany hoe ny azo androany lany androany ihany tsy ampy ary. Le syndika anay nefa tamin'ny 2020 teny fa hoe azontsika tsipahana aloha le 2020 tsy mandoa aloha. Dia aterina indray misy mely be le feo fa hoe tsy maintsy aloha ihany le dia efa be dia be ny olona manao le 2020. 2021 efa misy ihany koa zao fa misy manao. Fa zay mbola tsy manana andoavana aloha dia mbola mandeha amin'izao zay. Kaivina, miisa 14 ireo foibe mpitantana regionaly ny hetra. Ny 15 ny volana Jolay ny farafandoavana hetra raha ny loharanom-baovao ao anatin'ny trangokaran'ny foibe mpitantana ny hetra, raha toka ny 30 ny volana Jona ny nambaran'ireo tompon'andraikitra. Manodidina ny ariary folo sy 20 ariary ny fiakaran'ny atody tao anatin'ny 2 herinandro zay raha ny hita teny an-tsena tamin'ny ity androany ity. Misy fiantraikany betsaka amin'ny mpanjifa sy ireo mpivarotra izany na kely azy. Ny alarana Efson. Rehefa manakaiky ny fety hoy ireo mpivarotra no fa matetika miakatra ny vidin'ny atody ary midina indray izany aorian'ny fety. Nahitana fidinana izany atao aorian'ny fety sangy nanomboka ny asabotsy lasa teo, niverina niakatra indray hoy ireo mpivarotra nanovana fanadihadiana. Avy any amin'ireo mpamokatra ny fiakarany raha ny fanazavan'ireo. Misy satria lafo be le provandana koa zany lafo. Dia tsy maintsy miakatra vidina atody rehefa lafo ny provana. Zay. Sakili somary lafolafo iny dia atody gany mety misy. Zay no nahatonga azy niakatra. Dia midina kely indray izy teo dia zao indray izy niakatra kely ary folo indray. Na 10 sy 20 ariary aza no miakatra amin'ny vidin'ny atody. Misy fiantraikany amin'ny tsena sy ny tombony azon'ireo mpivarotra izany raha ny fanazavana. Tena misy fiantraikany mihitsy le izy satria ianao hoe fa zatra anaka mora le taloha dia lasa niakatra tapitapoka be le izy. Nefa zay varotra tsy malafo an'le izy fa lafo loatra. Tsy mazava amin'ny findray izy dia mahatonga azy tsy mialafo satria zay miatroka fa tsy tompony. Fiantraikany marina aloha izy satria indraindray io ny azo dia reo fotsiny reo atody keo tsy fisiny. Zay tsy mahamety azy. Izany hoe rehefa miakatra izy dia lasa miakatra dia zay tsy mahazo fa dia miasa ho azy fotsiny. Sarotra ho an'ireo mpivarotra no miatrika ny fiakaran'ny vidin'ny entana matetika sy ao anatin'ny fotoana fohy, tsy misy fiomanana ary vitsy ihany koa ny entana azon'izy ireo. Trangam-piarahamonina kosa indray dia vehivavy iray manodidina ny 17 taona no nisy namono tamin'ny fomba feno abibinina teo anoloan'ny Croix Rouge ao Manjanga omaly. Tranga mampiayay ity tranga ity raha ny fanazavana eo anivon'ny BMH ao an-toerana. Henri Flore. Vatana mangatsika ny Osindra no tazana teo akaikin'ny Croix Rouge ao Manjanga ao. Ny marainan'ny omaly alahady fa efatra ny volana Jolay taona 2024. Tovovavy iray sahabo eo amin'ny 17 taona eo no nisy namono tamin'ny fomba feno abibina tokony tamin'ny 4 ora marina teo. Araka ny fanazavana azo avy ao anivon'ny BMH ao an-toerana, zava-maranitra no nampiasan'ireo olon-dratsy nentina namonona ity tovovavy ity. Mbola mandeha moa ny fanadihadiana nefa na dia zany ara nisy ataoko hoe singa hita tamin'io tovovavy io zay zava-maranitra no nampiasain'ny olona zay ataoko hoe tsy maninona satria efa maty izy ataoko hoe namono azy zava-marangitra mbola tsy fantatra hoe inona na antsy io na vy marangitra fa somary lalina dia lalina ihany ny fidirany izany zava-marangitra zany tamin'ny vatany ilay olona ilay vehivavy. Azo lazaina hoe fahafatesana mampiaya na mort suspect zany amin'ny ankapobeny ilazana niny
tranga niseho a tamin'ny malomaraina fa rahatrana maromaro ankilany no hita tamin'ity tovovavy ity raha ny fanazavana trany. Rahatra nahazo azy moa dia tato ambanin'ny tendany a ilay zava-mananitra ny lalilalina ihany ny fidirany zany zava-mananitra zany a ny teo amin'ny sandriny akavanana ihany koa dia lalilalina ary ngezangeza ihany koa ny taoko hoe ratrana ny play hita tamin'izany zazavavy zany. Mariana moa fa efa lasa niavany a io zazavavy io a zay nalefanay tany amin'ny morgue tany Androva ary dia efa miavana zany a ny vata mangatsiaka ny tovovavy io a amin'izao fotoana izao. Misokatra ny fanadihadiana ataon'ireo tompon'andraikitra isan-tokony manoloana ity von'olona tamin'ny fomba fiaino bibiana niseho tao Mahajanga ity raha ny nambaran'ireo tompon'andraikitra hatrany. Ny ampiro indray ireo lavon'ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara raha mitatra izay mivoaka tamin'ity androany ity 18 ireo tranga vaovao raha toka 14 ireo sitrana soamantsara manerana ny nosy hatreto mitotaly 7 ireo forme grave. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nitrangana cyber-attaque lehibe indrindra any États-Unis amin'izao fotoana izao. Orinasa manodidina ny 10 no ahinana ho tratran'izany any an-toerana. Amitaky vola maheran'ny $70 ireo mpampiorory fanadina. Cyber-attaque lehibe indrindra tato anatin'ny taona maro. Orinasa maheriny 10 no tratra ny cyber-attaque tao États-Unis ary voarory tamin'ny alalan'izay. Maheriny $70 no notakiana ireo ambadiky ny fanafiana amin'ny internet io ary firenena 17 tany an-toerana no voakasika izay. Raha ny fanazavan'ny manam-pahaizana momba ny teknôlôjia any an-toerana tamin'ny alalan'ny logiciel no nahafan'ireo mpanafika nampiororo sy nanakorotana ny serveur an'ireo orinasa ireo. Amin'ny ankapobeny fakana vola no ambadiky ny cyber-attaque tahaka izao, saingy manay ny manam-pahefana any an-toerana hoe i Rosia no ambadika izany. Ankoatra ny ambadika ara-bola, mety misy resaka fitsikilovana ny antontam-baovao samihafa no anton'izao fanafiana izao raha ny fanazavana trany. Nanome baiko ny filoha Juillet manoloana io ny anatotosana fanadihadiana mikasika ity raharaha ity. Dia izay indray mamarana ny vaovao tamin'ity androany ity ankasiahanao nanaraka izany. Soafa tsara daholo. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. La 4G by Telma vous a présenté Vaovao.